vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjanao fanafana iotofatotra ahitanao ireo fidronao vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataonandriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefety tsy mba azy dia amin'ny fifaliana no androsoana to anatin'ny tokatrantsika tsirara avy amin'nyity fotoana mahafinaritra ity tononona ny fiadanana ny fahasoavana ny fitahin'andriamanitra ny fanambinana feno ho amintsika tsirara avy ato anatin'ny tokatrano izay mahitanay amin'izao fotoana izao mirary soa ary manasanao ihany koa mba anana faharetana ao anatin'ny minitra vitsivitsy hafanay mba izara fampianarana amintsika amin'ity androany ity ny pasteur Tahiriny Nazora Kotoaro Malala miaraka amin'ny pasteur Tovo no tazanareo eto amin'ny fahitalavitra amin'izao fotoana izao miarabanao pasteur manona ny fiadanan'ny tompo amintsika rehetra tompoko izay manaraka anay ao anatin'ity fahitalavitra na ny onjapeo ity indrindrandrindra moa zany efa misy antony YouTube na ny réseaux sociaux tony izay manaparitaka ny filazantsara'Andriamanitra dia tsy adonontsika tia ampitan-dranomasina na tia faritra maro samihafa maneran-tany izany mialohan'ny androsoantsika ao anatin'ny fanazavana ny afatr'Andriamanitra dia tsara ihany tsika raha mba iompo-panahy iompo-poa ivavaka mialohany izay fandarana izay vavakantsika. Andriamanitra ray misaotranao hatrany izay amin'ny anaran'i Jesosy mba nomenao anjara indray tompo eto amin'ity fahitalavitra naonjapeo ity dia mba mipetraka eto amin'ny kaikin'ity micro ity ina moa ny ataona eto tompo tsy hideratena sanatria nampiseho ny tenanay na hoe zay zao na izao raha ny marina azy izay dia tena te hiafina mihitsy kanefa tompo ianao no manendry ny olona zay hitondra ny afatrao noho izany dia mamerina hatrany zay ny voninahitra ho anao tompo ary ampanetretena no hitondrana ny tenin'Andriamanitra eto sokoavy ary ny babanay tompo ilaza ny vaovao mahafaly ny amin'ny fanjakanao ary tsy adononay no mivavaka ho an'ireto olona zay ao anatin'ny tsy fahasalamana manaintaina marary tena hoe feno olana mifamaofao ny anatin'ny fosiny saina sy ao anaty tokantrano ianao moa tompo dia nampirisika mihitsy manao hoe makanesa ty amiko ianareo rehetra miasa fatratra sy mavesa-tetana fa izao no ameanareo fitsarany noho izany dia ny olona rehetrarehetra zay mandeha n'ity fandarany ity ka manana zany entamavesatra zany na aretina na olana manokana dia mitondra n'izany eto anatrehanao araka ny voasoratra manao hoe ho arany zanaka no ahafaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo misy apahany ihany nefa tompo zay marary noho ny mety asana famosaviana mety otrika aretina mety misy fanamanalokaloka fanamanindritsindry misy o tratrana fivitosana ato anatin'ny kiboata misy tratrana cancer misy ndray fivitosana ny anatin'ny tovany anaty any misy tratrana appendicite misy tratrana calcul maro isan-karazany na any amin'ny aty na any amin'ny rein marary lamosina marary maso marary an-doha miakatra be ny tosodrany amin'ny anaran'i Jesosy za mandidy an'izany aretiny zany miala amin'ity olona ity zany mivoaka amin'ny anaran'i Jesosy afatotra amin'ny ran'i Jesosy miala amin'ity lehilahy ity miala amin'ity vehivavy ity io hafanana miakatra amin'ity zazy ity température miakatra amin'ity zazy ity miverina ara-dalàna tsara amin'ny anaran'i Jesosy amin'ny anara maheran'i Jesosy raiso ny fanasitranana raiso ny fanafana ho anao zay marary amin'ny anaran'i Jesosy Kristy amin'ny anara maheran'i Jesosy Kristy sy trano izy Jesosy afao izy fanahy masina vonjeo ny mpanomponao Andriamanitra afao ny mpanomponao Andriamanitra amin'ny anaranao Jesosy no ametrahana izany vavaka izany misaotra indrindra tompo amen eny azy isaorantsika ny vavaka izay noentin'ny mpanompon'Andriamanitra teo
inoko fa ho an'izay rehetra manam-pinoana dia sitrany ianao amin'ny anaran'i jesosy. Epistily ho an'ny romanina toko 5 dia ny andininy 9 no ndeha hovakintsika ka hatramin'ny andininy 10 izany. Averiko epistily ho an'ny romanina toko 5 dia atombokitsika eo amin'ny andininy 9 ka atsahatra eo amin'ny andininy 10 izany. Rehefa hita dia vakiko toy izao ny teny amin'ny anaran'ny tompo. Fa fonombola tsy nanan-kery isika dia maty Kristy tamin'ny fotoan'andro amonjy ny ratsy fanahy. Fa saiky tsy misy olona manaiky ho faty amonjy ny marina, fa angamba isy ihany ny sasany samaty aza amonjy ny manao soa. Fa Andriamanitra mampiseho ny fitiavany antsika, fa fonombola mpanota isika dia maty amonjy antsika Kristy, koa maiky aza ny amonjeny antsika ho afaka amin'ny fahatezerana ankehitriny rehefa no amarinina tamin'ny rany isika. Fa raha fonombola fahavalo aza isika no nampihavanina tamin'Andriamanitra tamin'ny nahafatesany zanany, maika ny amonjenantsika ny amin'ny fahavelomany ankehitriny rehefa nampihavanina. Amin'ny alarobia 15 volana avrily moa zany pastera no fanombohan'ny Pasika na ny andro firavaka lehibe ny Pasika, izay antsoina sy anentanana ny vahoaka malagasy, ny mpiara-mivavaka, ny mpiara-miasa, na avy aiza na avy aiza. Ho tontosaina izy io eto amin'ny temple de la foi eto bypass, eto amin'ny Jerosalema Ankarao Bato, eo ambany atsimo commune misy azay toerana izay, ary eto amin'ny Trois Frères ny fanambojanaary misokatra daholo moa zany ny efitrano rehetrarehetra amin'ny Trois Frères amin'ny efitrano akefatra izay fampiasantsika amin'ny hoandro alarobia io. Ny any amin'ny sampana rehetra moa zany dia tsy misy fotoam-bavaka fa ikambana ato daholo tsika amin'ireo foibe national laktelo zany no anatanterantsika izay fankalazana ny andro firavoravoana lehibe an'ny Pasika izay. Fa ny manakaiky an'izay zany dia azo tonoina fa amin'ny asabotsy ho avy zao, asabotsy voalohan'ny volana avril izy io, voalohan'ny volana avril no fotoana izay anatanterantsika ihany koa moa zany ny fotoana ngezabe eto amin'ny Trois Frères ny fanambojanaary eto amin'ny temple de la foi eto bypass ary eto Jerosalema Ankarao Bato sy manerana ny trano fivavahana vahaon'ny oloko. Ao amin'ny akatoko ny fankalazana ny Pasika daholo zany rehetrarehetra izany. Raha toka sitrapon'Andriamanitra dia ny pasteur Hertina moa zany no mitondra ny afatr'Andriamanitra amin'io asabotsy ho avy zao io. Pasteur raha tonga somatsara ihany izy avy any Europa any dia izy nitondra ny afatr'Andriamanitra amin'io andro asabotsy io zany. Fa izany maty nefa dia ngeza be, tena ngeza be mihitsy ny fotoanatsika noho zany dia anentanana antsika rehetra. Atsika sianao moa zany aloha zany no hitondra ny fampianarana indray amin'ity andro anio ity. Efa andresana teto foana ny mahakasika ny amin'ny hoe toe-tsaina manahoana na fahatakarana manahoana na fahalalana sy finoana manao ahoana no ahafahana miaina, no ahafahana mandray an'ireo lay tombotsoa, ireo fahasoavana be dehibe, ireo anjara fitahiana, anjara voatendry tamin'ny nahafatesan'ny tompo teo amin'ny hazo fijaliana, tamin'ny nahafatesany tao anatin'ny fasana rehetra ny 3 andro, ary ny herin'ny fitsanganan'i Jesosy tompo tamin'ny maty. Hatramin'izay mantsy fiheveran'ny olona dia hoe maty ho anao ny tompo dia misy olona tsy mahazo an'izay resaka izay mihitsy efa niantona ho anao teo ambony hazo fijaliana izy dia misy olona tsy mahatakatra an'izay. Fa ity zavatra ampianarantsika ity zany dia tena hoe amin'ny atsiporiany mihitsy mba halalan'ny olona ary hiteraka fahasoavana, hiteraka fanafahana sy famonjena ho azy pasteur Tahiry zany fanazavana zay nentsika zay. Ny baiboly dia milaza ao amin'ny Romanina toko 7:17 zany hoe ao ambadika kely ihany dia ozy izy manao hoe fa samy efa nanota izy rehetra ary tsy misy manana ny voninahitra avy amin'Andriamanitra na dia iray aza. Iza moa izy rehetra io? Io izy rehetra io dia ny olona rehetrarehetra hatramin'ny andron'ny Adama sy Eva ka mandraka ankehitriny na dia ny mbola ao am-boako azy dia efa hitan'ny mpanao salamo 2:5 nitorotoronina tamin'ny fahotanany reny kozy. Dia manota daholo zany ny akamaroan'ny olona rehetrarehetra eto ambonin'ity tany ity. Ary raha izay toerana mampanota zay pasteur no jerena dia miteraka
fahafatesana tokoa ny dikan'izay zavatra zay, zany hoe raha ny tenin'Andriamanitra ny jerena dia fahafatesana ny tambon'ny ota. Io fahafatesana io nefa dia mizara roa mazava tsara. Misy le fahafatesana ara-nofo, fa misy le fahafatesany fanahy mandrakizay na le fahaverezana mandrakizay. Zay zany no tsy maintsy nisy zany. Ary anisan'ny ataoko hoe tombony lehibe ho antsika ty amin'izao andro ny fahasoavana zao, pasteur, tsika moa tsy mahalala zay olona efa maty taloha ny filazantsara tany, tsy de jirantsika lalina loatra aloha, fa le ao aorian'ny filazantsara zany hoe ny olona nahalalany Jesosy dia anisan'ny tombontsoa lehibe ho antsika, ny nahatongavany Jesosy ho tonga no sy nahafatesany ary ny nitsanganany. Ny antony raha lasana vavy malalo amin'ny tompo araka ny fanazavana efa nentina teo aloha dia hoe ny zanak'Israely rery ihany no natsoina hoe olona voafidy raha ny testamenta taloha ny jerena. Ny jiosy, ny hebreo, reo no olo voafidy. Fa itsika dia natsoina hoe firenena jentilisa, hafa firenena. Ary ohatra ny tao tsy nampaninina aza raha ohatra ka novonona tamin'izany fotoana zany, tsy olana tamin'ny Davida mihitsy ny namono olona na efa nitenenina aza hoe aza mamono olona. Tsy olana tamin'ny Solomona, tsy olana tamin'ireo rehetrarehetrareo. Fa rehefa tonga Jesosy, pasteur, dia mba anisany taranaka voafidy itsika. Araka le tenin'Andriamanitra efa nentina teto farany manao hoe fa isika dia fanjakam-pisorona taranaka voafidy, olona nalain'Andriamanitra ho an'ny tenany mba ilazany ny hatsaran'ilay niantso azy. Zany lasa toerana misy atsika amin'izao fotoana izao. Zany hoe na dia mendrika ao antsika aza ny fahaverezana mandrakizay, indrindrandrindra tsika firenena jentilisa, dia nanao sakana rehetrarehetra Andriamanitra, Andriamanitra fitiavana azy. Andriamanitra mantsy pasteur zany misy toerana maromaro ao Andriamanitra azy. Misy fotoana Andriamanitra mpitsara marina, misy fotoana izy mpanjaka, misy fotoana izy mpamatsy lehibe, fa misy fotoana ihany koa nefa izy tena hoe Andriamanitra fitiavana. Dia Andriamanitra fitiavana zay dia naniraka ny zanan'ilay tokony izy dia Jesosy raha teo koa moa be fitiavana dia nanaiky ampanetretena. Dia rehefa tonga Jesosy ka mitsofoka ao amin'ny Jesosy ny olona, zay foana moa le ambarantsika eto manao hoe ny ivo ny famonjena, ny ivo ny filazantsara, ny ivo ny fanavotana, ny ivo ny fanambinana sy ny fitahiana sy ny fiainana mandrakizay, dia tsy maintsy mandalo, tsy maintsy mino, tsy maintsy mahatoky, ary tsy maintsy mino ny asa mpanavotana zay nataon'i Jesosy Kristy tompo. Raha mitsambikina amin'izao ny olona ka tsy te hiditra ao amin'ny Jesosy dia tsy ho voavontsy mihitsy, tena tsy ho voavontsy, tsy ho voavontsy. Ary raha misy karazana ohatrany hoe olona tsy te hanompo an' Jesosy, tsy te hino ny asa mpanavotana, dia very zany olona zany, pasteur. Zay tsy mahaposibla mihitsy hoe hisy famonjena akoatra n'ity famonjena zay nataon'ny tompo teo amin'ny azo fijaliana ity, pasteur Tahiry. Araka ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra amin'ny epistily ho an'ny Romanina toko 5:5 no raisiko amin'izao fotoana izao, fa Andriamanitra ozy dia mampiseho ny fitiavany atsika. Zany hoe raha ho azavaina amintsika io tenin'Andriamanitra amin'ny 5:5 tamin'izany fotoana izany dia betsaka ny olona zay ataoko hoe nanota, nanao zavatra tena mamofady, tsy voazao zany io, fa tany aloha tany efa nisy karazana fahotana ny ainan'ny olona, efa nisy karazana fiainana maloto ny ainan'ny olona. Ary rehefa tafakatra teo amin'Andriamanitra io karazana fahotana io dia ny fampiresaka izy Jesosy manao hoe tena trop loatra ny zavatra ataon'ny olona eny ambonin'ny tany, ka andray fanapahan-kevitra andringana ny zanak'olombelona. Rehefa nisy nefa ny fifampiresahan'i Jesosy Kristy sy Andriamanitra dia ho Jesosy manao hoe aloha za hanolotra ny haiko, aloha za hanao intervention hidina eny ambonin'ny tany, hanolotra ny tenako mba hamonjena an'ireo olon'ireo mba tsy ho faty izy. Satria raha ny fahatezeran'Andriamanitra dia tokony ho aringana ny olona rehetrarehetra tamin'izany fotoana izany. Andriamanitra nefa nilaza teto androany hoe mampiseho ny fitiavana izy, mampiseho ny fitiavana antsika, fony mbola mpanota isika. Zany hoe na dia tao anatin'izay karazana fahotana zavatra maro samihafa ny ainatsika zay dia neken'Andriamanitra ny nidinan'i Jesosy teto ambonin'ny tany mba hamonjena antsika. Za dia misaotra an'Andriamanitra, pasteur, fa tany anatin'ny fiainana izao tontolo izao, tany anatin'ny fiainana tena manahirana ny tantara azy eto, fa dia misaotra an'Andriamanitra manokana hoe nisy an'izany Jesosy zany maty nandritra ny 320 taona lasa. Zany hoe mbola tsy teto akory mbola tsy velona teto ambon'ny tany akory, mbola tsy neritreretiny hoe aiza ny reniko, aiza ny dadako, noatra zany, fa
na dia mbola tsy teo ara dia efa maty sady Jesosy teo ambony azy fijaliana mba andraisako famonjena. Misy fotoana isika mahita an'izao fandaran'izao indray tsika manoloana ny ankonana sy ny fianakaviana dia terenao manta fotsiny le hoe roviana ihany ary ny vady aman-janako reto vovovonjy, roviana ihany ary reto. Andriamanitra dia manana ny fotoanany izy amin'ny olona tsirairay avy, fa indraindray tsika tsy mandry ny fotoanan'Andriamanitra eo. Rehefa nanolotra ny ainy teo ambony azy fijaliana Jesosy dia nilatsaka ny rano sy ny rano rehetra tao aminy, voalaza ny tenin'Andriamanitra, zany hoe vida tanteraka ny tao anatiny zany niritra ny rasin'ny rano. Iny rano zay nilatsaka teo ambony azy fijaliana iny nefa dia nitondra famonjena ho an'ny olona, nitondra fanavotana ho an'ny olona rehetrarehetra. Tsy maty ho an'ny biby izy tsy maty ho an'ny anjely izy fa maty ho an'ny olombelona, maty ho an'ny olona, tsy maty ho ana zavatra tsy miaina fa tena olombelona mihitsy no nanolorany Jesosy ny ainy teo ambony azy fijaliana. Ary sambatra ianao raha efa voavonjy satria anisany nandray ianao ny famonjena. Rehefa teo ambony azy fijaliana Jesosy Kristy tamin'izany fotoana izany, rehefa tonga ny ora fahasivy ozy ny tenin'Andriamanitra dia niantso tamin'ny feo mahery izy manao hoe Eli Eli lama sabachthani. Raha dika amin'ny teny izy dia hoe Andriamanitra nahoanany dia mahafoy ahy ianao. Tamin'ny fotoana zay nanaovany Jesosy Kristy ny fanolorany ainy teo amin'ny azy fijaliana teny nanomboka niatra tamin'ny fanelikiliana voalohany. Zany hoe nanomboka tsy niainao azy Andriamanitra satria tsy Jesosy Kristy teo amin'ny azy fijaliana no hitany fa ilay fahotako, ilay fahotanao iny nitazan'Andriamanitra teo aminy ka natonga n'Andriamanitra nisy fotoana tsy niainao azy, kanefa dia niaretany zany mba amonjena sy amonjenanao. Nisy fotoana rehefa teo amin'ny sehitry ny fotoana alohan'ny alany ainy io dia nisy jiolahy anankiroa teo amin'ny ilany silany. Ny ray moa nanesy teny azy, ny ray nalala ny tokony ataony ihany, ary tonga ny miaramila miaraka tamin'ny lefona, nandefina ny lany voany, nilatsaka ny rata ao aminy. Ary rehefa nilatsaka ny rata ao amin'ny Jesosy, raha araky ny fandiniana sy ny tantarako ohatran'izay hita dia hoe nisy olana tao amin'ny maso io miaramila io, ary rehefa nifiritika tamin'io mason'io lehilahy io ny rany Jesosy dia tonga nahiratra io lehilahy miaramila io. Zany hoe na dia efa eo ambavahona ny fahafatesana ary Jesosy dia nanan-kery mbola anao fahagagana ny rany Jesosy Kristy. Io rany Jesosy io dia manala ny olona ao anatin'ny famainana ara-panahy. Ny rany Jesosy Kristy io mampandraisan'ny olona ao anatin'ny ady. Ny rany Jesosy dia miteraka famitranam-pihavanana. Zany hoe ianao zay efa niala tamin'Andriamanitra, zay natonga ny tenin'Andriamanitra milaza manao ianareo zay lavitra taloha izy dia efa nampanaikekeza ny rason'ny Kristy. Zany hoe ny rany Jesosy no misintona ny olona ho tonga eo akaikin'Andriamanitra. Tsaroko tsara rehefa alohan'ny voaka ny tany Egypta ny zanak'Israely tamin'izany fotoana izany pasteur dia hoy ny tenin'Andriamanitra milaza, ary Andriamanitra ny teny tamin'ny Mosesy manao hoe mila mamono osonareo, ondry sy ny karazany, dia ny rano io no atetehanareo eo amin'ny tolam-baravarana, fa raha ho avy andalo ka raha misy an'io raha io, ny raha koa zany dia tomboka se, tsy hoe aina fotsiny fa tomboka se famantarana lehibe io rany Jesosy Kristy io. Ka rehefa nandalo ilay fanany fahafatesana tamin'izany fotoana zany, zay namono ny matorehetra, namono ny lahy matorehetra tao amin'ny tany Egypta, dia izay nanana ny tomboka se na ny famantarana tamin'ny rany Jesosy Kristy io dia tamin'izany fotoana zany nandalo fotsiny Andriamanitra ary tsy ringana ny lahy matoa taty amin'ny partian'ny zanak'Israely. Te hiteny aminao androany ho anao zay mahita anay amin'ny alalan'izao fahita lavitra zao, manan-kery hamonjy ianao ny rany Jesosy. Mety marary ianao, mety reraka ny ara-panahinao, tonga ny anatina fiangonana ianao dia ohatrany tsy tafiditra zany, nefa ny taloha ianao ohatrany vao mivavaka dia tafiditra tsara ianao anatin'ny vavaka sy nyrerarera. Fa amin'izao vaninandro iainantsika izao efa atositosika, efa entanina mafy ny vavaka, amin'izany ary ianao ohatrany hoe terena ho tafiditra fotsiny. Misy karazana famainana ao anatin'ireo famainana zay mahazo anao reo. Za te hiteny aminao, mila milona ao anatin'ny rany Jesosy ianao, mila mangataka misimisy kokoa ny rany Jesosy mba hahatonga n'ilay famainana hiala dia misy aina vaovao. Tsy tomboka se ihany ny rany Jesosy, fa ny rany Jesosy koa dia aina
ary aina mamelombelona rehefa midina ao anatinao zany io rano jesosy io dia misy famelombelomana indray ao anatinao. Tao anatin'izay fotoana nanambarany Jesosy Kristy teo amin'ny azy fijaliana rehefa niantsoantso izy dia ambara ny tenin'Andriamanitra any Matio 7:20 fa tritra ny efitra lamba tao amin'ny tempolo. Zany hoe rava ny efitra rehetrarehetra nampisaraka ny olombelona tamin'Andriamanitra. Taloha misy fotoana rehefa le manota reny dia manantona mpisorona, manantona pasteur, manantona anaran'olona mpitondra fivavahana maro samihafa dia migofesy kely mihitsy miresaka kely zao ny fahotako, zao ny zavatra vitako, zao ny zavatra nataoko. Dia ozy izy le olona rehefa aveo vovela ny eloka ho anaka na hoe tsy haiko sy zavatra mety natao ary nitondra ondro, nitondra voromelala, nitondra fody. Fa noho io fahafatesany Jesosy teo amin'ny azo fijaliana io dia tapitra treo ny fanatitra latsa-dra. Zany hoe tamin'io fotoana io zany no solon'le hoe omby eritrereto hoe raha mizao vaninandro ianantsika zao ny fahotanao ka omby anankiray ohatrina moa ny omby ray. Raha ny fahotana vitanao ka ondry anankiray 5 alina sy 1 hetsy, mba manahoana moa ny filaharany zany ety amin'ny isam-piangonana sy ny rehetrarehetra ny famononana zany sy ny rehetra fa soa ihany fa lehibe ny fitiavan'Andriamanitra atsika. Fony mbola mpanota isika izy dia maty hamonjy atsika Kristy. Zany hoe nalatsaky Jesosy Kristy ny rano, rava ny fampisarana, lasa manana fahefana ny olona tonga dia iresaka mivantana amin'Andriamanitra. Tsy mila mpisolo vava itsony, tsy mila hoe miresaka amin'ny alina vao miresaka amin'Andriamanitra, fa na ianao mivantana aza no miresaka amin'Andriamanitra dia afaka mamaly vavaka anao Andriamanitra. Tamin'izany fotoana zany ny fiatraikany ny telona zany Jesosy Kristy sy ny zavatra niantra teo amin'ny tamin'ny azo fijaliana dia ny sokatra ihany koa izy ny tenin'Andriamanitra ny fasana ary ny tsangana ny fatin'ny olona masina. Zany hoe ny fahafatesany Jesosy Kristy ihany koa zany dia mitondra fahavelomana ara-piainana, manangana ny fiainan'ny olona, mitondra zavatra vaovao eo amin'ny fiainana isan-tokantrano isam-batan'olona ho an'ny mpino pasteur. Zay mihitsy le izy isam-batan'olona isam-pianakaviana ary ny marina dia izao tontolo izao mihitsy no midioko an'izany tombotsoa zay nataony tombo Jesosy izay. Ty Romanina 5 ny 9 katreo amin'ny 9 tia dia mamaritra ny natiran'ny olombelona hoe iza moa tsika io zany rehefa mbola tsy nandray an' Jesosy. Dia ny voalohany ozy ny tenin'Andriamanitra teo amin'ny 9 hoe fony mbola tsy nanan-kery. Ny faharoa dia ozy izy hoe fony mbola mpanota. Zay ny faharoa, tsy manan-kery ny voalohany mpanota ny faharoa, ary ny fahatelo dia izy hoe fony mbola fahavalo. Reo zany toerana misy atsika averiko indray mandeha hoe ilay voalohany dia hoe tsy nanan-kery na ratsy fanahy. Zay na nanambaran'ny soratra masina azy hoe na ianao zany atsona hoe tsy manan-kery na ratsy fanahy. Faharoa dia atsona hoe mpanota ilay olona. Ary ny fahatelo dia natsona hoe fahavalo. Ireo natiora anankitelo anatin'ny olombelona ireo no miteraka ny atao hoe fahafatesana. Fahafatesana ara-batana mihitsy fahafatesana fanahy, fahafatesana ara-piainana, mampitsiposiposy ny ara-pitiavana, mampahantra, mahatonga ny olona tena hoe marary lava, mahatonga ny olona tsy matsapa araka le teninao teo hoe ao anatina fahamainana na dia mitsofoka ao am-piangonana azy le olona ka mbola tsy tafatsofoka amin'i Jesosy dia mety ho maina ihany le olona zany pasteur tahiry. Ho azavaitsika amin'ny atsiporiandreo zavatra ireo. Oly 9 fa fony mbola tsy nanan-kery isika dia maty Kristy tamin'ny fotoan'andro amonjy ny ratsy fanahy. Fa saika tsy misy olona manaiky ho faty amonjy ny marina fa angamba isy ihany sasany samaty amonjy ny manao soa. Zany hoe mety isy olona ihany hanolotra ny tena ny raha manao soa le olona dia hoe aza vonoa ny olona manao soa io fa anao zany isolo azy. Fa i Jesosy ndray tsy zay, fa ny akamaroan'ny olona araka le 9 dia hoe sady ratsy fanahy no tsy manan-kery. Inona moa zany ny tombontsoan'i Jesosy isolo tena ho an'ny olona ratsy fanahy na le hoe olona tsy manan-kery. Fa izay le hoe fitiavana amonjy. Zany hoe le fahafatesan'i Kristy dia mazava tsara izy maty Kristy io sy tamin'ny fotoan'andro amonjy.
ilay fahafatesan'i jesosy zany ry havana no point de départ ny famonjena, miainga eo mihitsy ny famonjena. Zany hoe raha tsy mandalo eo am' jesosy le olona mino ary mahatoky le hoe mato ara Kristy, izy zany mamonjy ahy. Ina moa ny hevitry le teny hoe tsy manan-kery? Le tsy manan-kery resany eto pastera tsy hoe tsy manan-erim-batana akory, fa tsy manan-kery ianao hanoeranao le fahotana, tsy manan-kery ianao hanoeranao ny devoly. Zero tsara ane maninona moa no misy reny, misy ray olefa manambady zao izy de rehefa eliny ela te hisaraka mivadiny io izy, mila valiny fotsiny, de be lehibe ny olona tratran'izany hoe lasa tokoa misy séparation de corps amin'izy roa. Rehefa misaraka izy anankiroa de any ambadimbadika andray ngoma indray le anankiray malahelo, samy malahelo izy anankiroa de mifampiantso telefona, fa aiza ianao e, tsy fananiko mihitsy ane ny manao andray, fa tsika hoe ohatrany misy hery hafa, ohatrany tsy fantatro mihitsy vo fakahita indray nefany de ohatry ny fanaikitra. Hitanao, zay ny hevitry le teny hoe tsy manan-kery, zany hoe tsy manana hery manokana ianao ahafahana miala ao anatin'ilay fahotana, ahafahana miala ao anatin'ilay faharatsipana. Tahaka an'izany koa lay hoe misy olona zao fatso ny devoly. Io olona io pastera rehefa le fatso ny devoly ohatra hoe misy fanamanarina izy amin'ny alina, na misy ohatra ny osona na blocage tsy mety afaka mihitsy, de ina ny zavatra ataon'ny olona. Io olona io any de mahatsiaro manao hoe mila hery hafa aho ahafahako manaisotra an'io, de lasa izy mitsapatsapany amin'ireny le olona hoe mandamina vintany reny, lasa izy manantona ombiasy, lasa izy manantona dadarabe, lasa izy manantona mpitsabo zay niveriny hoe itoeran-javatra ao anatiny itoerana trompana kalanoro, de reny anefany reny zavatra reny avy amin'ny satana daholo ihany ko nefany. Zany hoe ny olona de mahatsapa fa tsy manan-kery hanohitra samirery ny herin'ny devoly na ny herin'ny setoanina masantoky na ny avelo zay mamatotra azy, de mitady lalakafo izy, de reny zavatra reny nefa tsy mahafaka an'le izy. Fa ny ambarany soratra masina de hoe maty Kristy tamin'ny fotoan'andro hamonjy ny olona tsy manan-kery. Zany hoe raha tsy manan-kery ianao hanohitra ny ota, Jesosy Kristy tompo lasana bavy malala maty eo amin'ny hazo fijaliana, hoy ny tenin'ny soratra masina, tena nanohitra ny ota hatramin'ny fahafatesana mihitsy. Ary ny fitsanganany tamin'ny maty sy ny fahafatesany tamin'ny hazo fijaliana efa naverimberitsika teto zany, kombata ao an-danitra tao, Apocalypse 12:11. Fa izy ireo naharesy azy noho ny amin'ny rany zanak'ondry sy ny teny filazana azy. Zay fandraisana anankiray rehefa nitsangana tamin'ny maty Jesosy, fa fahambaraka maty ravina be ho an'ny devoly ny fitsanganany tamin'ny maty, satria niezaka mihitsy Pilato sy ny miaramila romanina rehetrarehetra hiazona ny fahafatesany tao amin'ny fasana hoe lazao fa nangalariny mpianatra izy, fa mandraky tiany androany raha lasana bavy malala nitsangana marina ny tompo. Ary zay fitsanganany Jesosy tamin'ny maty zay no miteraka fandraisana ho anao. Ka ho anao le mieritreritra ny tenanao hoe tsy manana hery afaka manotra ny devoly, teo afaka amin'ity fahotany ity, teo afaka amin'ity fahazaran-dratsy mamatotra aty, teo daholo ny olona no niala, teo daholo ny olona ny afaka, mba fantatrao ianao zay voafatotra io maty Kristy tamin'ny fotoan'andro mba hamonjy ny ratsy fanahy, osy izy ny voalazan'ny tenin'Andriamanitra. Ny anankiray faharoa de ozy ny baiboly, Andriamanitra mampiseho ny fitiavana atsika, fa fonom-bola mpanota isika de maty hamonjy atsika Kristy, koa mainka aza ny amonjeny atsika ho afaka amin'ny fahatezerana ankehitriny. Zero tsara, mpanota dikany hoe mpanota raha ity andininy fahavalo ty de zanaky ny fahatezerana. Inona le fahatezerana? Le fahatezerana de le voasoratra amin'ny bokin'ny Apocalypse tamin'le fariseo sy mpanora-dalàna hoe iza no nanorevitra anareo andosotra ny fahatezerana ho avy. Zany hoe le fahatezerana ho avy pastera de lay fariafy solofara zay hitsarana ny mpanota rehetra tsy mibebaka de andefasa io zany mampiseho ny fahatezeran'Andriamanitra. Raha ny olona raha tena marina de ny olona rehetra tratra ny fahatezeran'Andriamanitra am'rehetra io, ary tsisy fanafodiny mihitsy, fa tokony nazera tao amin'ilay famiazana lehibe mihitsy ozy mvolazan'ny tenin'Andriamanitra tao amin'ny fariafy solofara. Kanefa Andriamanitra ho afitiavana, Jesosy ho afitiavana, ny fanahy masina fitiavana, de hoy ny tenin'Andriamanitra hoe fonom-bola mpanota isika de maty hamonjy atsika Kristy. Ianao zany mbola nanota, Jesosy efa maty ho anao.
inona ny dingana tokony ataon'ny mpanota ny dingana tokony ataon'ny mpanota pastera satria zanaka ny fahatezerana de tsotra be le izy a raha tia hitanyty le hoe re no amarininy tamin'ny rano ty manatona ny tompo le manatona ny tompo de arak'le ten'andriamanitra efa nazavantsika teto foana ro manatoko fafolandiny pasivy manao hoe raha manaiky an' jesosy ho tompo amin'ny vavanao ianao ary mino amin'ny fonao fa andriamanitra de efa nanaka anazy tamin'ny maty de hovonjena ianao fa amin'ny fo no inona azahoana fahamarinana ary amin'ny vava no anekena azahoana famonjena manao izany confession 2 fois zany ianao a de miteny amin'ny vavanao ary mino amin'ny fonao a manontolo raha te ho afaka amin'ilay ota de hoy ny tenin'andriamanitra zany amin'ny oabolana 28:13 manao hoe izay manafina ny fahotany tsy ambinina fa izay mitsotraka mafoy azy no azo famirapo zany hoe misy fekekeloka mihitsy eo zany de misy fibebahana sy fahafozana mihitsy le izy pasteur de hoy ny jaona voalohany toko voalohany 5 angamba izay manao hoe raha miaiky ny fahotantsika isika misy fekekeloka de mahatoky somarina izy ka manadio antsika ho afaka amin'ny tsy fahamarinana rehetra ary ny rahany jesosy kristy tompo zanany no manadio antsika zany hoe misy fekekeloka misy fibebahana iny moa ndika le fekekeloka ny aiky ianao fananota ny fibebahana ray de hoe za tsy anao an'izany tsony tena tsy anao an'izany tena afoko zay ho a le dingana ny lisy zany tsy mijanona fotsiny am'le hoe afao a tompo vonjay ho a tompo afao a e de arotsaka ny ranomaso nefa ianao tsy tapa-kevitra ny ala akory fa manana fanapa-kevitra ianao manana décision ianao ary andriamanitra tsy mba miditra amin'ny sitrapon'ny olona tsy mba miditra amin'ny safidin'ny olona fa manoro-hevitra fotsiny andriamanitra hoe anaraka ianao sa tsy anaraka de mibebaka manolo teny eo anatrehan'andriamanitra zavatra anankiray fahatelo de izy hoe fony fahavalo dia no nampihavanana tamin'andriamanitra tamin'ny nahafatesany zanany zereo tsara pastera fa itsika io zany ay raha mbola tsy nandray an' jesosy mbola tsy mpanompon'andriamanitra de ny fijeriny baiboly azy tsy fijeriny gazety a tsy fijeriny tantara sao de hoe nahita tantara ianao de hoe zao ny voasoratra amin'ny tantara na hoe zao ny voasoratra tamin'ny gazety mpiseho isanandro fa tia de resaka hoe tenin'andriamanitra mihitsy hoe ay zany ny olona anankiray raha mbola tsy niaiky ny fahotany ka tsy tonga mpanompon'andriamanitra de sady fahavalo ka mila fampihavanana lay fampihavanana pasteur tsy vita mihitsy io fampihavanana io ny fampihavanana ny gentlis ny fampihavanana ny olona tsotrakotra ny jiosy tsy nety vita mihitsy raha tsy maty teo amin'ny azy fijaliana jesosy raha tsy nanao ny sorona ny ainy teo amin'ny azy fijaliana ny tompo dia tsy misy famonjena tsy misy fampihavanana azo atao zany hoe raha misy olona zany te hiavana amin'andriamanitra maninona moa tsika no mihavana amin'andriamanitra iverenako hoe le teny pasteur tahiry teo ohatra hoe mivavaka ianao nefa mahatsiaro ny tenanao hoe tsy tafaray amin'andriamanitra de io ohatra ny firenena anankiray rehefa misy zavatra tsy hofanaraka ohatra amin'ny firenena anankiray de tapaka amin'ny famatsim-bola tapaka ny fifandraisany amin'ny sehatra iraisam-pirenena ohatra zany koa na eto amin'ny fiarahamonina ohatra hoe nanao ratsy ianao tamina olona anankiray nakatrosa tany amin'ny olona anankiray de tsy naverinao ny volany de tapaka ny fifandraisany ataon'ny olona liste noir ianao de ohatra zay mihitsy raha ny marina zany nataon'andriamanitra liste noir tsika rehetrarehetra kanefa ho jesosy manao hoe azo atao an'io e fa za ty tonga ampihavana de zay le fihavanan'zay zany ialohavana fikekeloka koa pastera hoe tena ho afoko ny zavatra tsy nety rehetra fandao hiavantsika fa maninontsika no miavantsika satria ao amin'andriamanitra ny loharanon'ny fitahina source de bénédiction ao amin'andriamanitra ny loharanon'ny famonjena ao ny loharanon'ny fiainana mandrakizay ao ny loharanon'ny fahasalamana na ny rivotra iainana na ny oxygène na ny souffle de vie na ny sakafo hoaninao na ny zavatra rehetrarehetra de ao amin'andriamanitra daholy ilaina ry havana ny famitranam-pihavanana amin'andriamanitra pasteur tay sady mamaraparantsika loko fa voaraitsika kosa zay zavatra anankitelo mazava tsara no nyresahana teo a de le hoe tsy manan-kery na voalazany tenin'andriamanitra hoe ratsy fanahy teo ihany ko ny faharoa le hoe mpanota na ny zanaky ny fahatezerana ary ny fahatelo de le hoe fahavalo zay resaka zay a no entin'ny mpanompon'andriamanitra teo a nampitaina tamintsika na zavazavaina tao anatin'izay fotoan'izay fotoana lehibe pasteur no totosaina ery amin'ny temple de la foi bypass Jerusalema akarobato eto amin'ny lettre frère andray fanambojanary amin'ny 5 avril ho avy zao fotoanan'ny paska izy io andro piraviravona lehibe
zay tena goavana be ary isika moa dia manatanteraka an'io mihitsy a tsy asitsika fanontaniana lavabe fa naninona izy ity tsy lahaditso anotrao fa dia misy efa karazana fampianarana atao anatin'ny baiboly zay tsy nalaina tamin'ny boky hafa fa atao anatin'ny tenin'Andriamanitra ary eto dia manentana antsika mianakavy ny sampana rehetra sy ny manodidina dia tsy misy événement na zavatra hafa afaka ataontsika any ambadika any fa miray fo miray saina aty amin'ireo foibe national anankitelo ireo isika tsy misy fiangonana misokatra mihitsy zany manerana n'Antananarivo fa miaraka mirodorodo miazakazaka isika mianakavy tsara ihany koa ny manamarika fa somary na dia malalaka aza ny toerana fa hainao ihany vao ny oloko somary maromaro dia mila tena tonga aloha anao anatin'izany rehetrarehetra zany a ho fakalazana ny andro piravoravona lehibe ny pasika ny 5 avril ny 5 april ho avy zao taona 2024 anasana antsika mianakavy ka eto ao anatin'izany rehetrarehetra zany dia lehibe ny fitiavan'i Jesosy atsika amarana koa azy sy melohany itondrana mambavaka dia hoy ny tenin'Andriamanitra zay any amin'ny Jaona 5:17 manao hoe tsy misy manana fitiavana lehibe noho zao dia ny manolotra ny ainy amonjy ny sakaiziny ataoko angamba fa hatramin'izay na olona atsika dia Jesosy ihany ny sanan'olotra ny ainy teo ambony azy fijaliana sanan'olotra ny tenany hoe inty aho amonjy ny zanak'olombelona ary na dia mbola tsy teo ary ianao dia efa nandray sahady ny amin'izany famonjeny zany aza matahotra ny amin'ireo fianakaviana sy ny ankohonana izay mety mbola tsy mivavaka fa ndray andro any ho tonga ilay atao hoe fotoanan'Andriamanitra zay tsy azony izy an'izay tovirana na zay zao aza dia tsy nanapo hoe ho tafiditra ao anatin'ny lisitry ny famonjena na dia lisita noara tamin'izany fotoana zany fa dia novonjen'Andriamanitra noho ny fitiavany na dia mbola fony mbola mpanota azy izy ny tenin'Andriamanitra dia maty amonjy atsika Kristy koa manentana atsika mianakavy ho tonga amin'ny fotoana lehibe io amin'ny 5 avril ho avy zao Jerusalema akarobato ny ery amin'ny temple de la foi bypassy ny eto amin'ilay 3 frères andrefa nambojanary efatra malalaka be mihitsy no anatanterantsika n'izay fotoana lehibe izay ho fakalazana ny pasika izany ivavaka ny tenako Jehova Andriamanitra rainy atsara indrindra makasitraka manome voninahitra ary mideranao manokana izay ny amin'ny famonjena izay nataonao sorako anao tompo ny fotoana fananampitany hafatra ary mino izay fa tafapaka any am-pon'ny olona tsiraray avy ny fanahy masonao ane hiasa mahery vaika atonga ny olona iaika atonga ny olona indray fanapa-kevitra atonga ny olona atsapa fa lehibe ny fitiavan'Andriamanitra azy tompo Andriamanitra teny tsotra ihany no ambaraka ny herinao no manafaka ny herinao no manasitraka mitondra famonjena ho anisam-batan'olona ary raha misy voasambany nahitanay amin'izao fahita lavitra zao na any amin'ny tambajotra sosio any na any amin'ny toerana maro samihafa izay mety ahitana anay dia mangataka aminao Andriamanitra lay tananao izay feno fitiavana lay tananao mafy izay tena feno fitiavana isitona ny tsiraray avy miaraka amin'ny herin'Andriamanitra sy ny fanahy masina ho tonga ao amin'ny valanao dia makasitraka Andriamanitra ho tahinao manokana ny tsiraray avy amin'ny anaran'i Jesosy nanaovana an'izany vavaka izany misy saotra tompo amen. Ihany tompoko faranantsika ny fotoana ny eto moa zany dia tena voafetra efapolo minitra ihany no azonay natao teto fa raha toanao zany tena hoe anaraka ny fampianarana amin'ny atsiporiany tonga avy amin'ny asabotsy ho avy zao voalohan'ny volana avrily asabotsy voalohan'ny volana avrily manerana ny trano fivavahana vaon'ny olo koa manerana an'Antananarivo sy Madagasikara iray manontolo araka nefa natsika tany am-piandohana dia raha sitrapon'Andriamanitra dia ny pasteur Hertina no hitondra ny afatr'Andriamanitra amin'io asabotsy ho avy zao io izany fa ny anjaranay moa zany dia vita aloha tamin'ity androany ity raha toy ianao angataka vavaka satria mety hoe mba angataka vavaka ianao dia tsara ihany mandefa SMS raha mety dia aza miantso satria tsy vitany mandray liantso be lehibe zany pasteur tena reraka ny sofina fa alefanao SMS dia sady voatahiry reny ary tsy adiny mihitsy vao manoratra mihitsy aloha dia efa voaraiko tsara mihitsy ao amin'ny 034 04 149 34 034 04 149 34 na ny 034 04 362 67
azona ho atao tsara ny mandefa ny fangatambavaka na fijoroana vavolombelona ihany koa am'ireo numéro telma tanakoroareo izany dia samy ho tain'andriamanitra mahiraiza tompoko vahaony oloko vahaony oloko andraisanao toroteny mahery vaitra anova tanteraka ny fiainanao vavaka matanjaka na délivrance saenjana ho fanafana ireo fatotra ahitanao ireo fijoroana vavolombelona maro no ny asa mahagaga nataon'andriamanitra vahaony oloko vahaony oloko nandefandefa izy mba azy Nanisik ang punyang palay ang niran zany o izandray zao ny lazanyzany aza manonofo zany ndray aloha de tsisy satria zay efa vita fatodra tamin'i jesosy ainay tsara arseny voalaza amin'ny baiboly aza manome fitoerana ho any devoly tandremy matoritory farina ka tsy miambina fa ho avy hiditra tsy kelikely ry diable ary ny asa fitorina manao tsika ary vonina ny tena fanirina amonjy fanahan'olona amin'ny alalan'ity gadona hafa kely ty no hideranay an' jesosy kristy de mandry ve neritreritrao odry inona ny olana jesosy nytorinay fa tsy ny anara-piangonana mpamonjy mora azo indrindra sady azo hitarainana izy ny lalana sy fahamarinana zahoana fiainana niakatra ny vidim-piainana zany hoe ny pp1 amitsika kristianina io tsisy problème azavao ny antony aro hoe satria ny fahasoavan'ny tompo gratuit afa ihany ho any miaraka am' jeso isan'andro zao ianao tsy maintsy mahazo kado tombonandro amin'ny zavatra atao rehetra tena il febo za manokana aloha tena afapo resy lahatra tanteraka aho tsary jesoa nanenenako mivitako taloha nandany andro tamin'ny zavatra maro tsy nahasoa ankehitriny zay ibebaka mafy mba mamela ozy izy nitarika safy iriko ny ananaty opo mitovy amin'ny joseph dafy pepeshainy nefa nilaza fa hoe aza miafiafy amin'ny fanontona ny toa fa ny fahasoavan'ny tompo rahalahy tsy misy alatsinainy na talata na zoma fa de manarakeny foana ny ainy fahombiazana tsara kosy zany a tiany secret tsy mila taratasy stylo na lakre mino fa fantapatatrao ihany le lakle jesos kristy ve bien sûr assuré azo antoka no avy assuré ny tia-tany fa ny tena afinaritra de ny any an-danitrany any an-danitrany ahoana fanganareo efa tany soratra masina no milazan'izany jauna 3:36 de milaza manambara manamafy misimisy fa izay mino ny zanaka no andovan'ny fiainana fa zay tsy mino kosa ny fahatezeran'andriamanitra ro avy aminy